Zavatra faharoa ry havana dia hitantsika eto ny amin'ny hoe modia ao an-tranony iray ka raiso ny fiainana vaovao. Modia ao an-tranony iray ka raiso ny fiainana vaovao. Tranga vaovao fanapahan-kevitra vaovao no nataon'ilay ray efa sasa miandry loatra ity zanak'Anania, ity zanaka very, ity zanaka Dala ity. Efa sasany andro izao fiverenana izao izy. Ravantany vao niverina tao an-trano, eny mbola tazan-davitra fotsiny mantsy ilay zanaka very. Dia hitantsika eto fa ilay ray no nanao ny dingana rehetra, nanao ny dingana be dia be. Voalaza zao ohatra eo amin'ny 120, tapany faharoa, fa raha mbola lavitra izy dia tazan-drainy, aronena azy izy ka niazakazaka dia namina ny vozony sady nanoroka azy. Ilay rainy mihitsy no nanao ny ezaka hanatona azy tao anatin'izany. Tsy mahavonjy tena mantsy tsika, fa Andriamanitra no namonjy antsika. Andriamanitra no efa nanao ny dingana rehetra. Andriamanitra no efa nandray ny inisiativa voalohany hamonjy ny olombelona ka nanolotra ny tenany teo ambony hazo fijaliana tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Fa ity zanaka ity dia hitantsika eto fa nisy fandraisana vaovao natao azy. Tsy vita ny fifaliam-be fotsiny natao, fa fandraisana vaovao tahaka ny zanaka hita sy tahaka ny zanaka velona indray. Zanaka hita indray, zanaka velona indray. Zay ny voalaza ery amin'ny farany ery. Rainy kosa nanao hoe alao aingana ny akanjo tsara indrindra, ampiakanjoy azy, asio peratra ny tanany, kapa ny tongony, ento ny ombona fahy ka vonoy, aoka sika inona sy sivy. Zay ny fifaliana. Fa ity zanako ity efa maty fa velona indray, ary efa very fa hita indray. Fifaliana lehibe tokoa ry havako malala no nitenenan'i Jesosy Kristy tamin'ny fotoanandro manao hoe fa raha misy mpanota iray mibebaka aty ambonin'ny tany dia hisy fifaliana lehibe any an-danitra. Fifaliana izay tsy azon'izao tontolo izao ferana, fifaliana izay mihoatra noho ny amin'ny fifaliana izao tontolo izao, fifaliana tsy misy toazy, fifaliana tsy manam-paharoa. Fa raha mandretsika ny filazan'ny apôstôly Paoly ry havako malala dia teneniny mihitsy ny fampiarana izany, izay nilazana eo amin'ny Romanina 9:15 hatramin'ny 17 dia teneniny manao hoe fa tsy nandray ny fanahy-pandevozana ao amin'ny tahotra indray ianareo, fa nandray ny fanahy ny zanaka natsangana izay antsointsika hoe Abaraio. Ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahitsika fa zanak'Andriamanitra isika, ary zanaka dia mpandova, eny, sady mpandova an'Andriamanitra no mpiray lova amin'ny Kristy koa, raha miara-miaritra aminy isika mba hiara-manambonina amiko. Tena misy fandraisana vaovao, fiainana vaovao, tontolo vaovao, tsy tahaka ny tontolo lanitra, tsy tahaka an'ilay tontolo nafahadiran'ovana, tsy tahaka an'ilay fiainana niaingainao tamin'ny voalohany akory aza, fa mihoatra lavitra noho ny amin'izany no tian'Andriamanitra hitondrana izay rehetra vonona ho amin'ny marina tokoa. Ankehitriny ary miantso antsika ny Tompo hoe modio ao an-tranony iray, modio ao an-tranony iray hiainana fiainana tsara lavitra noho ny amin'izao fiainana ankehitriny izao. Modio ao an-tranony iray azontsika misitraka ny fahasoavan'Andriamanitra izay omeny sy atolony antsika tsiraray avy. Zany fiainana zanak'Andriamanitra, zanaka hita indray, zanaka velona indray zany ny tian'Andriamanitra hiaina ny fiangonana ankehitriny, mba ho fiangonana miaina amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy, fiangonana miaina amin'ny olom-baovao azy tokoa. Be dia be tokoa manko ry havako malala miaina ao anatin'ny fiangonana izy, fa tsy miaina no fahasoavana vaovao omen'Andriamanitra azy. Miaina ao anatin'ny fiangonana izy, izany hoe ao an-tranony iray, fa tsy miaina ny amin'ireo fifaliam-be, ny amin'ireo fahasoavana, ny amin'ny fiadanana izay efa nitenenin'ny Tompo manao hoe fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Zao avy mba hananany fiainana hoy izy, sady hananany be dia be. Mandehana ary ankehitriny ry havako malala
hody ao an-tranony ray. Hody ao an-tranony ray ahafahantsika mandray fanapahan-kevitra hiala amin'ny taloha, kanefa koa hody ao an-tranony ray ahafahantsika mitondra ny tontolo-piainana vaovao izay omeny Tompo antsika. Taom-pamarana anary ry havako dia manao antso amintsika kristianina rehetra ao anatin'ny vanim-potoana ny fandinihan-teny, ao anatin'ny vanim-potoana ny karemy, angataka anareo hanony famondram-pon'Andriamanitra mba ho atolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra, dia fanompom-panahy mety ataonareo izany. Toromarika omena amin'ny mpino rehetra ity tantara ao amin'ny Luka 5:20 toromarika omena amin'ny mpino rehetra ny hatafiditra azy rehetra ho ao anatin'ny tranony rainy. Tian'Andriamanitra ny ampiditra amin'ny mpino rehetra ao anatin'ny tranony rainy, eny izao tontolo izao mihitsy aza, ka izay vonona handao ny taloha ary vonona hitsena ny fiainana vaovao, izany ny mendrika ny fiainan-danitra izay omeny Tompo antsika. Dia mampahery antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ry havako, efa vonona ny nahandro, efa vonona ny fanasana, efa natao antsika ny fiainana tsara voatra, anjarantsika sisa manapa-kevitra andray izany fiainana atolotry ny Tompo antsika izany. Dia n'Andriamanitra irery amin'ny voninahitra. Amen. Iroso amin'ny vavaka fangatahana isika ry havako, andeha elantsika amin'ny hira 462 zany, 290 ka isaky ny elanelany dia anao vavaka isika. Raha eo misotranao zay ny amin'ny teninao zay nampahery, teninao zay nampianatra, teninao zay miantso anay andray fanapahan-kevitra. Ka indray ankehitriny Tompo, tao aoriana ny fandrenesanay izany teny izany, dia maneho ny fanapahan-kevitra ihany koa eto anatrihanao. Vonin'izay Tompo hiverina ao ambalanao, ao an-tranonao, ka nolotra ny momba ny tenanay rehetra, andao ny maizahay anay taloha, ka vonina handray ny fiainana vaovao aminao. Raisy Tompo ny fanoloran-tenanay, raisy fa ho anao Andriamanitra no anekenay, fa ianao no Tompo sy mpamonjinay. Amin'ity andro anio ity dia mivavaka izahay ho amin'ny fiainan'ny fiangonana kristianina manerana izao tontolo izao, ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara manerana izao tontolo izao, ary indrindra ity fitandremana misy anay ity. Ianao Andriamanitra ane, ametraka mandrakariva ny anaranao anatin'ny fiangonana, ka amarina ny teninao hoe ny voninahitro tsy omeko an'ny hafa, ahatonga ny fiangonanao fiangonana mahery, fiangonana matanjaka, fiangonana
mijoro vavolombelonao na amin'ny teny na amin'ny asa. Dia ampaherezo Tompo ao anatin'izao fotoana izay tsy fanatrehana tava izao, amin'izao fotoana tsy ahafahana manatona ny tranonao Andriamanitra izao. Ampaherezo ny isa-tokantrano isam-batan'olona, isa-tokonam-baravarana. Iray hatramy Tompo ny feon'ny fiangonana, anana fiombonana trany ao aminao Jesosy Kristy Tomponay. Zany ny vavaka angatanay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Entinay mbavaka eo anatrehanao Andriamanitro, ireo ambara tonga mpitondrana, ambara tonga mpahefana amin'ny fitantanana ny tanàna sy ny firenena. Ianao nefa nampianatra anay fa maneke ny mpitondranareo fa izay fahefana misy dia avy amin'Andriamanitra. Indrindra Tompo manoloana zao valanaretina izao, ny amin'ny fanapahan-kevitra raisiny ny ambara tonga mpahefana tsiraray avy, ny amin'ny fifehezana sy ny fitantanana ny toe-java misy, angatahanay ny fanainao masina omba azy ireny. Niza na aiza manerina izao tontolo izao, ny isam-pirenena, tonony amin'izy ireny Tompo ny anaranao, mba azon'izy ireny manaiky fa ianao no Jesosy Tompo ny Tompo, mpanjaka ny mpanjaka, Tompo ny fahefana rehetra, afaka mifehy izao tontolo izao raha teo, ary ahafahany anana ihany koa ny fahendrena rehetra sy ny tolotsaina rehetra entina manatanteraka ny sitraponao ety amin'ity zao tontolo izao ity. Dia angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy zany favaka izany. Amen. Entinay ambavaka eo anatrehanao Andriamanitro, ireo mpitsabo, mpikaroka, tompon'andraikitra ara-pahasalamana, mpitsabo mpanampy amin'ny toeram-pitsaboana sy amin'ny toerana maro samihafa maneran'izao tontolo izao, izay miandraikitra sy mitantana indrindra ity valanaretina Covid-19 ity. Ianao Andriamanitra hiaro ny ain'izy ireny, hiaro ny fahasalamany tsy voakasika izany, kanefa ihany koa ianao hanome azy Tompo ny fahaiza-manao ary ny faharetana, fikirizana, ny herim-po ao anatin'izy ireny tsiraray avy, ahafahany manatanteraka ny adidy izay efa nankinina taminy. Dia ampaherezo ny fianakavian'izy ireny tsiraray avy any amin'ny toerana misy azy ihany, toany fanamazoto avy aminao Andriamanitro, mba tsy harovany mandrakariva fa ny dokotera mitsabo, fa ianao Jesosy ny manasitrana.
dia ianao tompo amme izay rehetra hoenti-manana, hoenti-manao, na fitaovana, na olona, na izay filana rehetra anatanterahana ny fitsaboana sy ny fikarohana ny vahaolana eo am-pelatanan'izy ireo. Asehony voninahitra aho, ry Andriamanitra rainay masina sy tsara indrindro, fa fantatray fa hainao ny zavatra rehetra. Ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Tompo dia mivavaka izahay ho an'ireo rehetra izay tratran'ny aretina coronavirus izay aretina tsy mbola nahitana fanafana. Mivavaka izay Tompo ianao Jesosy hijery amin'ny fombanao, tsy noho ny aminay fa noho ny aminao, noho ny famondram-ponao lehibe izay miatra aminay sy ny zanakay hatramin'ny taranaka mifandimby. Tompo hamarino aminay ny teninao izay efa niteneran'ny zanako sy ny asan'ny tanako, dia aoka ho adidiko ihany. Ianao no efa niteny fa moa misy zava-mahagaga izay tsy hain'i Jehova fa indro tojo zava-manahirana izay ankehitriny. Akany amin'iza moa izay raha eo fa aminao ihany misy ny fiainana mandrakizay. Dia ampahirezo manokana Tompo ny fony ireo izay fianakavian'ny azony manjo manerana izao tontolo izao, ireo izay ao anatin'ny tsy fahasalamana kosa entinay manokana eo anatrihanao. Ianao no fiarovana mafy ho azy. Ianao Tompo hanonitra ny herilany rehetra ka amerina amin'ny laony ny toe-pahasalamana raha sitraka ho hamongotra hatramin'ny foton'ny rofon'aretina sy ny sorotr'aretina ianao. Mino izay Tompo fa mahay manadio anay ianao. Ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, ilay Andriamanitra velona, Tompony Tompo sy mpanjakan'ny mpanjaka, manana ny fahefana rehetra, no angatahanay ary andidinay amin'ny aretina. Tsy anakery tsy anana fahefana, fa ampitoetra ny anaranao masina kosa ianao, amin'ny vahoakanao indrindra ireo izay matahotra anao Andriamanitra. Vaingio manokana Tompo ireo malagasy izay tratran'ity aretina ity, naiza misy azy, indrindra ireo izay ao Madagasikara, izay iray raha aminay, tena iray aminay. Amango ny fon'izy ireny ianao satria fantatrao fa mino anao izy. Dia ianao Andriamanitra hakasika ny tananao ka anaisotra ny rofon'aretina amin'izy ireny. Vavaka manokana izay ho an'ny fianakavian'izy ireny rehetra, na aiza. Ianao Tompo hiaro azy tahaka ny fanomban'ny reny akoho ny zanany, tahaka nao Andriamanitra momba ny vahoakanao hatrizay, no mombanao any koa mandraka ankehitriny. Ataonay izany vavaka izany satria mino izay fa miaina ianao. Ary angatanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay nampianatra anay hivavaka manao hoe: Rainay ao sy ny lanitra, ho masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao, dia te hatany tahaka ny lanitra. Menay an'io izay anona sahazo anay,
ary mamelany amikay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, aiza mitondra anay amin'ny fakapanana, manafahana ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Eto ampamarana na rehavako dia indro averina amintsika izao fampahirezan'ny tenin'Andriamanitra izao ary dia mampahiry antsika tsiraray avy isa-tokantrano mandrakariva. Hoy ny Tompo, efa nohenoko ny fitarainanao ary efa hitako ny ranomasonao, dia asitrananao aho, ka raha afaka mpitso dia hiakatra ho ao an-tranon'i Jehovah ianao. Amen. Raisoary rehavako izao tsodrano atononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo izao. Hitahanao ny Tompo ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao ny Tompo ka hamindra fo aminao, anandratra ny tavany aminao ny Tompo ka hameanao ny fiadanana. Jehovah no mpiaro anao, masoandro tsy hamelanao noho ny andro na ny volana noho ny alina. Jehovah no fialofanao eo amin'ny ankavananao, eny Jehovah hiaro anao amin'ny ratsy rehetra. Amen. Dia Andriamanitra irerianany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.